MBS Radio manolotra ho anao. Fanjavonana fahafa tantara mitoy soratany ranja Hermayam na Herinarindra Erika. Ovelom'ny Christophe Rabearmanana tapapiroana Nzakarandry miaraka amin'ny tolotry ny avo Saoly nandray veusy nandrindra ny lafin'ny teknika Nzakarandry tompona andraikitra sy mpanatotosa voalohany tapapiroana fa misy Natalina na mpiantso atapatapaka ohatro ianao mahazo toerana aloha ianao fa inona ary tia mitabataba mpitsanganany ty dia akatony mory varavarana eo azafady fa resaka confidentiel be no resahana aminao eto a confidentiel eny ary Talia miaino anao tsy hita nanomboka maly anie mahadomizely Hortensia tonga teto mivady nitady azy atsona nefa izy tsy tratrantso tsy zay mahazo azy ihany hoe maninona fa samy gaga andrehetra maninona tsara hoe Talia fa tsy hitahoana Hortensia dia inona koa nefa nidirako amin'izany zangamony niaraka taminy zonao mahalala an'izany adidiko no mampafantatra anao ny toe-java-misy mety malala vovo ihany koa ianao ka rary raha nampetsoko eto kosa raha momba an'izany aloha dia tsisy haiko mihitsy Andriamatoa Talia tsy misy azoko ambaranao momba an'izany kanefa anie ka ianao sy mahadomizely Hortensia mihitsy no nyrava farany tao malariva sa tsy marina zany tsy laviko zany Andriamatoa Talia fa ny hoe niaraka nody kosa tsika samy nanana ny lalana izay izy ange nandeha talohako fantatra ange mesy aja fa mifakatina reusi izy maninona tsara tsy marina kosa zany Andriamatoa Talia tsy manana eritreritra ny fankaty amin'ny akory namana mifankahazatra fotsiny zay amin'ny masampiara-miasa ato no antony fa raha zay hoe niaraka tamin'ny kosa tena tsy marina zany ka bon mbola namarina zavatra maro amin'ny mpiasa hafata fa tena tsy mazavo zao raharaha zao zavo mitady voasarengotra amin'ny fanjavonany amin'ny Matalia zay aloha fa mahazo mandeha anao eny ary raha misy vaovao reko na hitako anoany aza matahotra ianao fa tsy maintsy mampandre anao ilaozako ary aloha ianao Andriamatoa Talia mbola maro koa ny asa miandry ndao ary maso tosy misaotra Talia nanjavina hono Hortensia tamin'ny fomba ahoana ary tampoka be amiko tia vaovao androany ity ka somba nisy nahazo azoko vosary mety hoe narary fa tsy fantatra alefa rapitso ihany dia hijery hôpitaly somba eny fa tsy misy mahalala sabotsy koa rapitso ka tsy miasa mahagaga ihany mantsy raha tovavy be iny hoe nanjavina tsy amin'ny antony tampoka teo tsy mahampino tena tsy mahampino ka dia zany reriko lohana ny zavatra andresahany Talia tamiko asa mba ahoana fomba fijerinao aloha amiko raha tovavy matotra ohatra ny Hortensia reny tsy mahampino raha hoe very sy nanjavina tsotro zao ka zao kosa ary mba nisy nankakeriny izy asa dia izany tokoa ve sanatria dia ahoana nefa ozy ireo ray aman-dreny amin'izao tsy fahitana azy zao ka ireo ray aman-dreny mihitsy ange hono ny tonga tao amin'ny biraoan'ny Talia tao napahafantatra ny tsy fahitana anjanany hitako mivoraka mihitsy ao ny lohan'ny nga Talia nampiantso ahy teo lazay fa zasy Hortensia indray hono no farany tao ampiasana ka taty amiko ny nalehan'ny ahy amin'ny voalohany ka zao kosa ary ianao no nalala ny antony andray kosa fa anisan'ny manameloka koa zany ianao vadiko satria mpanao kidina pinina sa mpamon'olona ny fahitanareo aty tsy napoziko hoe anao koa niahiahy amikoatran'izany rokolona
Hay, mba haiary eny hafa zany koa ve dia atao matezitra e. Mba ianao ka tena hoe tsy napoziko e. Aleo za sy ny fahamarinako angina fa zay mangina koa ny volamena e. Azafady moa e, ao fa tsy manao an'izany intsony amo vadiko. Mba ianao aleo aka-rivotra ny ivelany ihany fa manorosory. Fa hoe zay lahy e, fona moa le tsy malala. Avy aloha za io irihery fa tsy mila elingelenina e. Mijanona moa letsy saza tazotazomo anotanako fa aleo andeha ka. Aza atao zay atezitra fa tsy ho zakanao ny valiny dia zay resaka teo iny ve dia ampiritona anao ohatr'izao e. Eny e, mandeha anatro fa tsy maninona e. Aleo milefitra aloha zany fa diso. Dia maninona nefa raha tsy manao resaka mahatezitra ohatran'ireny e. Lohako efa mila ho vaky. Hevitra ny ilako amindrima toa za ny saran'izany fa tsy kihana na fanamelohana kitsiranotsotro zao. Eno efa naiky adosoana fa oak'izay ka. Adaboy ihany zany resaka izany fa rosony sakafo raha masaka fa tsy. Eny ara izay mety aminao e. Aleo fa arosoko ny sakafontsika fa avy dia makasy izy lahy. Zay fa tsy ela Aingana ka. Mandroso. Mandroso ianao madama? Mandroso? Eny tompoko, misaotra indrindra. Ny azoko atao anao? Ie, za aloha madame Kilona vadin'i monsieur aja miasa atao aminao e. So gaga ianao mantsoko. Ay mo, faly mahafantatra anao zanyko. Ka inona hono ny antondianao madama? Ie, tena zava-dehibe tokoa ny antondihako monsieur Talea. Ngamba mety efa azonao an-tsaina ihany e. Lazao aloha fa aiza moa na lalako an'izany e. Zany tsy mpaminantsy inona e. Hodinao tsy fantatra tokoa ve? Eny e, aloha tonga dia tsoroko. Gaga sy talanjona ihany raha nandre tamin'ny vadiko fa nisy tovovavy nanjavona tsy hita hono tato aminareo. Toa hoe tsy re maty sady tsy re velona. Fa manana vaovao ambara momba azy anga ianao? Nisy an'izany tokoa aloha tatam-piasany ary anisan'ny mpiara-miasa kaiky amin'ny hihaja vadinao mihitsy. Te ilaza zany ianao fa mety mivadiko no ambadika io fanjavonana tamiko. Tsy dia izany loatra kosa e. Fa ahoana ary? Ihany aloha hatreto. Mahagaga nery madame Kilona dia izy roa ny farany tao am-piasany. Ka tsy ampitsarana azy velively mihitsy anie zany hoe izy ny navandratsy e. Na hoe izy ny nanafina na mety namono an'le mpiasanao tsy hita. Tsy maintsy andeha nge fa nadiadiana ka zay ihany ny alalana marina mikasika an'izao e. Orinasa lehibe tahaka itony ve dia tsy mba misy na dia caméra de surveillance ray azy e. Fa zao aloha ny tena antonina tongavako fa mandeha ny fotoana e. Tsoriko aminao fa tsy mbola namonina na nafin'olona na hoe nanao aferataovan'olona amin'ny vadiko. Fantatro tsara izy. So dia izay ny tadiavanao profy sandoka mba hamatorana azy. Sady izy koa efa nitsotra tamiko fa ny ala aloha fa tsy hoe ny ara-dalana izy roa ka tokony ampiaya. Le tsy hita tsy hoe maty natorana tato amin'ny orinasa. Raha izay mantsy dia mety hitombona ihany ny fiahiahiana azy lazainy tokoa aloha zay ary voaporofo satria nisy nahita ny voa amin'ny vadinao mialoha e. Saingy mety efa paikady koa anie zany e. Mety hoe nandrasa ny tany aloha tany dia tany nataony izay tiany atao. Ampy fitiavana ny ainy ka tsy hanitsakitsaka mihitsy ny tokantranoko ka. Hoy ianao? Lehilahy ange ka lehilahy ihany. Atokisako ny hafa zay nina rotona amin'ny fiheveran-diso e. Zay fa tapitra ny tiako lazaina fa zao. Mba antonio koa mpiasa hafa fa tsy azafadiko rehetra nge mpiasa ato e. Manokafo enquête secret koa raha ilaina. Zay fa veloma ianao. Andraso aloha e. Madama. Ho sarotro ty raha ty fa mila matanjaka ny saina. Lasa nyritina mihitsy le madama marina. Misy fitoriana mahakasika ny fanjavonany ramatoa kely tansy aty monsieur Aja.
Ianao no ayahin'ny mpampiasanao tomponantoka amin'izany araka ny voalaza ato. Aleo tonga dia asehoko anao reto hoe. Izany no napetsoko anao tsinona. Tsy mino anefa hoe ianao no nahavita an'izany. Eny tomba naina anefa izany ka. Anokatra fanadihadiana izay polisy mba ahitana ny tena marina. Tena tsy napoziko hoe ho tonga amin'izao ty raha ty sevo a. Efa inona ny tsy napozinao? Sa mitombona ny hoe ianao no ambadika ilay tovovavy nanjavona tsy tio? Raha izany mantsy dia tena gaga koa amin'ny fasahinao a. Tsy tiako komisera. Tsy izany nambaranao izany no mahagaga fa ny fasahin'le lehibeako ny tory aho. Kanefa dia efa mifampiresaka tsara izay. Ay ve, ka zao e. Misy fanontaniako vitsivitsy reto apetraka reto ka ilaiko valiny tena mahafapo avy aminao. Eny ary komisera. Mifankazo am-po tsara ve ianao sy madama tsy tio? Meny komisera. Tena matetika izay no miara-misakafo atoandro na miaraka manao sakafo maivana. Hatreto aloha dia tsy tsaroko loatra hoe nisy fifamaliana teo aminay a. Mazava izay fa fanontaniana manaraka. Moa ve nisy fitsiriritana azy ianao raha teo amin'ny lafiny fitiavana? Mahitsy loatra ngeza ny fanontanianao izany e. Eny nataoko mahitsy ka tiako valianao mahitsy koa raha mety meso aja. Raha ny amin'izay indray ara dia tsotra no azoko ambaranao e. Nanana fitiavana azy tokoa rehefa nifankazatra isan'andro teo izay saingy zaho moa no nanana nefa vadiko ka naleoko ny kobonina tsy nambara azy izany. Apikelo ny fanazavanao? Zao no izy komisera. Tsy nataoko andravana ny tokantranoko akory ny fitiavako azy fa nitazomiko tato am-poko mangina. Na dia tiako azy izy. Tsara kokoa no tia mangina azy toy izay ikaroka fahafinaretana aminy kanefa mety ho vidiako lafo izany raha iandro any. Farany ary azonao mba sarotro izany fangatahanao izany sefo kanefa alefa hiezaka mierina ny fitadidiako a ary hitantara aminao izay apahany tsaroko ny fanakalozana iresaka tamin'izany. Eny ary miaino anao ary misy aja na izany aza fitiany tsara arak'izay azo atao ihany ny resaka ao a. Eny ary toy izao ny resaka ny fanaovana sortansi any raha alarobe izay raha sendra miserana teo anoloan'ny profesako izy. Anio no andro faharo. Mandeha ve izy ao no monsieur Yatsa? Oay, manaitrako ianao mademoiselle Hortensia ka. Aiza koa? Miasa ve moa tsy handeha? Ny andro ity mafana ka mora reraka e. Zany? Fa zao tokoa azy Yatsa. Oay, azafady monsieur Yatsa mantsy. Azo mitonona amin'ny anarako ngia fa tsy maninona mihitsy izany. Zany ve? Raha tsy mampaninona anao azy dia aleo samy fampiantso amin'ny anarany tsika e. Manjary tao lasa mampisy elanelana be mantsy koa. Ka izay indrindra tsy misy olana ny amin'izany Hortensia. Azonao antsoina fotsiny hoe tension nge za fa tsy maninona mihitsy e. Ka sao tsy mety kosa izany raha hoe afoifoezina ny anaranao ko. Isy tsy asiako olana re izany ry aja. Eny ary ekena raha izay no heverinao fa mampety kokoa ny fifandraisantsika. Izay mihitsy ka. Afiana tokoa aloha ilay saika ho tantarainao ateo e. Tovery anjavy ny tany anaty anaran'ny fampiantsoana teo ilay resaka. Hay mo. Tsy misy na loatra akory fa saika mba hanasanao manokana androany sakafo atoandro miaraka amiko amin'ny restaurant na sitraka ao. Irendry be loatra dia mba tiako raha misy namany e. Ay ve izany e? Ie. Ka tsy afaka ianao. Androany fotsiny nge. Eny ary fa manaiky aho. Zay dia misaotra anao sahady izany tamin'ny fanasana ako. Ianao ny saorana nanaiky e. Ianao no teny asorana ka. Izay izany fa avy eo e. Okay. Mbola mamita kely an'ireto asa reto mantsy fa nasainy taly ho vitaina maika izy reto.
alay ve moa gaga amin'ny asa totoafasaina atao ato amin'ny orinasa e fa mazotoa aloha ianao dia riveo zany a misaotra kitansia tsisy saolana re a dray marina lay tsika ny teo tsotra sy madio fo ty tovavy ty ka saingy aleo ihany manaja tena fa soana irana ataoko aizako mikolony tsy efa iny ny anjarako raha araka ny fitantaranao azy zany dia tsapa fa mety nisy fitiavana anao mademoiselle Hortensia ie tsapako tamin'ny fihetsiny mihitsy zany ka sainga ny feon'ny fiatreretako no nibaiko ka nandreseko ny fakapana nataoko fanahaniana mihitsy ny mody ny antso amin'ny kolona vadiko eo masony raha hitako fa mitadiditra lalina amin'ny fitiavana izy mino anefa fa mety nandratra amin'ny folo zany azo everina hoe niteraka famoza-po azy mihitsy ary zany satria le tia nosamborona tsy azony mety ho zany tokoa aloha raha ny fandiniako ny zava-misy tsy taresio fa miaro mafy ny voninahitro sy ny vadiko omenao tsiny ve raha naniditsy kelikely ny varavaram-pitiavana ny sokatra ao ka tsy misy tsino anao zany fa tena mety aza ny nataonao raha olona hafa ngeka zarany aza misy tovavy miadaladala aminy anaparany influence ny fanararotany tsy izaho mihitsy zany sefo ary tsy ho ataoko mihitsy ary ono monsieur aja ahoan'izay sefo nanahoana ny fihetsiny tateoriana raha tsapany fa tsy ndraika taminy ianao izay ny tiana ho fantatra miala tsiny raha toka miditra lalina be fa tombana daholo tsinona no atao mba ahitana ny marina amin'izao raharaha momba ny Hortensia zao miova tanteraka izy toa lasa vitsy teny sy hita ho miady sainy zany izy toa ny hena mihitsy aza matetika ihany koa no tsy niasa fa narary angamba mety nikikisany adi-tsaina tsy fantatro mety ho izany tokoa nisy zavatra tsy karatra ihany koa nefa tamin'io fotoana nampiova azy io fa nisy inona lasa hoe monsieur aja matetika no miditra ao amin'ny birao any talehanay misy fotoana to tiamboraka zavatra amiko zany Hortensia fa matahotra angamba ka manaiky molotra dia mangina tampoka tsapako mantsy fa talehavy mivoaka avy tao aza to vinibinitra sy hafahafa zany zany hoe nisy fotoana mbola niarahanareo ny resaka mangina ihany zany tsy komzera resaka tena nkariaro mihitsy ny nataonay tsy toy ny talohatsono any fifandraisana fa naalana be zany saingana izany aza tsy dia tena hoe niataka be tamiko izy fa nisy ihany ny fotoana ny fampiresahanay teny hoeny raha sitrakao hitantareo satona indray hoe zaza fady tsy mampaniny zany komsera satria mitady ny marina moa no ataontsika eto fanaonay ao ampiasana moa isaky ny amin'ny folo mba manao ody ambavafo kely tamin'izay fotoana izay dia nanatona izy ka toy izao ny resaka ny fampiresahanay tao lasa tia mitokatokana be hoa ianao tatoato tsy karitra tsy izany kosa angamba fa mety no niasa manepotra ny tsy hahafahana mitafatafa firy zay no antony niova be ianao ka afaka makasezy eto akaikinao eto ve aloha zasa manelingelanao Hortensia ahoana fa manomboko viana indray no lasa mihera rehefa misy zavatra tianao atao ary niovahoana moa fa tsy azoko lasa malaina niresaka amiko ianao asa hoe misy inona loatra ka fa lasa nitsotsoka zany tsy karitra ny fihetsika ao azafady ary
hitanao fa marina ny lazaiko matoa manao azafady amiko ianao fa misy nataoko tsy azoazonao anga zao no izy tansia tsory raha misy tsy tianao nataoko fa ifonako e tsy misy an'izany fa tiako adio ny sainao tsy anana ahakely akory dia manina fotsiny ary ny lasa miavinavina tsy miavinavina izany kosa hitako averiko foana aleo izany hoany raha tsy tianao lazaina ary fa tia misy zavatra tantaraiko anao mila fanampiana avy aminao ary aza ka tantara ho ara fa mianao anao ary marina aloha tsy raisiny izany olona miantso anao izany tena tsy haiko azafady vetivety ary aloha allo ataovy izay hitanao fa mety any rery malala fa za ty ampiasana ve no antaninao an'izany mety foana ka eny zay fa mbola betsaka ny asako mahasotoa ianao dia bizo vadinao izany le tiako vadiko le miantso teo ka sambatrynareo mifankaty saiza koa hoe avy aleo izany hoany fa tantarao le resaka tapaka teo aleo manaraka indraika efa tapitra ny fotoana menantsika eto dao aloha hiasa sao dia bedin-dradama eto radama andao ho hiasa fa tsisy dikan'izany fa mba lasalasa ny vavako sady ty efa tamin'ny voky tiany ianao tale avelako ianao raha mbola tsy andeha ka andeha ka fa avy ty fihetsika taony tansia ty ka fa inona ary no tena volan'ity tovavy ty toa tsy mazavazava ka andraso re aingeny inona ary ty maika be ty nanahoana ny tany ry ady anga mbola nahitana mangirany totitra ny fanontaniana nataon'le komisera nge atao voasikotra hatramin'ny resaka nyfanaovana sortansia mihitsy fa ndrika ahoana izany mba avitianao amiko efa atao marina zany resaka reo izany fa lasa polisy koa ve ianao izy ina koa ny aiko amin'izay asana polisinao any mba fanrina ty andresy ty alala fotsiny ay moa ka iano tsara raha fa ho fintom-pitiniko aminao misy mahaliana tokoa ny zavatra nytantarainao madama dia tena misaotra anao tsy ny hafahafa fa nanantona anay nampahalala n'izay zava-misy hita amin'ny masonao tany fa raha tsy madisy moa izany iza le vadinao miasa ao amin'ny orinasa tantanin'Andriamatoa tafity io raha tsy madiso azafady fa adiniko ny laza taminao hatreny am-piandohana monsieur Yady mivadiko miasa ao fantatrao tsara kosa angamba izy ay fantatro tsara ka ary anisan'ny olona izingizin'io taly an'io tomponatoka tamin'ny fanjavonana misy amin'izao mihitsy izy tsy marina izany inspecteur tsy mahavita an'izany mivadiko eny ka nazay polisy koa aza nge tsy mino an'izany tsotra loatra mivadinao ary tena nitsotra ny marina teto aminay efa mety ahitana irika kely ty raha ty raha izany zavatra ny tantarainao toy izany ka alainay ambava ny taly tafita ka ito eo izay ho ambarany makasika an'izany mingavy inspecteur mba tsy ho fantany fa izany nalalanaareo an'izany so ny haiko sanatrino anaraka raha tonga ny apody sofiny eo izany raha ny amin'izay indray dia aza manafoana ianao ainay ny akambavany azy tsy manonona anarana ary ono madama ahoana izay inspecteur mifankafantatra ve ianao sy madama kely Hortensia monsieur Yady so fa hitako ianao manahoana aloha ianao ahoana ny asa komisera salama tsy manafa misaotra fa hoana komisera tonga ty ampiasana mihitsy nareo ko inspecteur aloha zany tena izy fa tsy komisera kory dia izy ny sefoery tsy dia ianao loatra akory no hoe tadiavinay fa monsieur tafita taleanareo
asa raha ao ihany izy zay tale efa ho 2 andro izy zay no tsy nandalo taty ampiasana kanefa tsy nampandrehanay ny antony. Tsy any an-tranony ihany ve sa nisy iraka makana taony? 2 andro hoe tsy taty hitako moa izy tsy mba namaly ny taratasy fampiantsoana azy akory. Efa somary napoizina ihany aloha ka. Fa hoana marina ny tena zavanitranga sefo a. Alainay ambavana izy makasika ny raharaha Hortensia raha ny fitantaran'ny vadinao tokoa mantsy dia misy resaka hafahafa mampiahy ahy tamin'ny delira nataony no sabotsy lasa teo. Ay ve? Na zaza nge sefo ka gagy Monsieur Tafita dia fantatry ny rehetra fa tsy dia mandray alcool zany loatra. Rariny raha ampametra-panontaniana ny antony sotroany alcool. Tsy vitan'izany fa raha ny delira nataony tena hafahafa tokoa. Ka zay indrindra nge larana nomeny taty aminay tsy mandeha. So dia manana larana hafahazoana azy ianao aloha tsy manana fahasalarana ray zay no azoko azy. Ary efa nisy ny antso koa zay fa tsy nandeha araka ny voalazanao. Vao maika mampitombona ny ahy rehetra zao monsieur aja. Efa namepetra azy mafy zay tsy alalavitra eto ka raha misy zany dia namany manaiky eloko izy. Aleo aloha jerena any an-tranony izy sofa efa azo tamin'ny fampiantsoana azy voalohany ny adresany. Raha tsy efa nandositra koa aleo aloha jerena mialatsiny fa tsy maintsy hitazona azy avy hatrany zay raha hita izy aleo izy aloha akasaina kely mandra-pitsotra an'izay tena marina. dia ahoana tokoa moa raha efa tsy ao an-tranony intsony izy dia voatery zay hanao video recherche ka ataonay peta-drindrina eraky ny tanàna fa diadiavina izy. Tsy makaizy eo iny ampaferiny olona ny diadiavinay moa zay izy reny aza teto nisy jiolana ampiororo miseho azo tompon'ny fahaizana fa tratrana ihany ny farany. Tadidinao le affaire zedra nalaza be hity teto iny. tadidiko tsara tokoa iny. Nampikilay fiarahamonina teto reny fa somoa efa tratra sy ny gadry. Ianao ty dia variana ampiresahana eto kanefa mbola miasa. Aleo ngambizay andeha aloha azafady indrindra re monsieur aja tamin'ny fanelingelenana. Tsy maninona fa fotoana fialan-tsasatra kely koa nge zao na zany aza voafetra ihany ny fotoana ka mendalana nareo makasitraka dia mazoto ihany ary fa lasa iza tokoa ary tale oratsy aleo aloha monjy ny asa amin'izay fa to efa tapitra ny ora fietoana efa mifolo sy fefany zao. Mba nanahoana tokoa ary zay ny dia ny inspecteur laza sefo hery tany an-tranon'Gatale. Manahary aza hoe tsotratra tao iny mety voaraingy ny fampiantsoana azy fa izy ny nitsy namaly dia hoe naleo ny vonoana trano finday mihitsy. Izy eo anefa iny inspecteur laza ka anaiko mora an'izao na hipetrapetra-potsiny eo. Tena ho ratsy ty tantara ty raha tsy niaina ny afarany tale mpitatan'orinasa no higadra. Tsara aminy zany fa misy toetra sy manambanimbany olona loatra hita ao ako. aleo hidy any rehefa tsy mahay miaina. Pirofo ange no tadiavin'ny polisy dia efa zay no izy efa izy zao ny tena ahiahina mafiko. Enganeka tena ho izay tokoa. Ary ny ty mampisento anao amin'izany. Resa aloha ny telefoninao fa misy miantso anie izy zany nefa tsy renao mihitsy. Inspecteur ty miantso ty. Allô inspecteur laza ihany trasana tao an-tranony ihany monsieur Tafita tany anareo. Efa midina eo amin'ny trano fisainanao izy aloha zao izy raha teo tsy hay na anahoana fa tojo tompony tena zany asa na sary mihetsika inina taona efa vo mihitsy sainy fa mbola izy dokotera hijery azy aho ay ve dia ahoana zany mandalova ty ny ray aminareo ampiasanao aloha mijery azy raha afaka ianao dia vomaika tsara be raha ianao makate. alefa folakandro aho zany mandalo any
iny ary fa miala anao zany zay a Zay hono zany ity malala. Mila mandalo any afa fa any amin'ny zareo ny tale. Nitazominao aloha fa hafahafa hono ny fetsiny. Karaha zany dia aleo andrahoaka loloha sakafo ary. Ka aingakaingana renao hoe. Zaka aina kely aloha mba hitsotsotra mandrapa. Eny ary. Fa ahoana ny nahitano nisy ahy dia narahanao taty mihitsy fe za miverena rehefa matahotra ahy Fa iza amintsika izany lazainy izany ry aza. Zasa ianao. Ianao fotsiny aloha e. Ianao fotsiny aloha fa aza mbola miresaka betsaka eto. miverena rehefa aza mankaty tsony vao mijery anao aty matahotra mifony aza mpitsaliana ay oka rehefa amp'izay Tena mideliry ty fa andany anao miantso dokotera ka. Reto efa miditra reto ary ny dokoterako. Anao visity angambo reto fa aleo aloha ndreo voaka amin'izay e. Aleo za ihany no hijanona eto. Marina tokoa zany. Loza misy anjely be tongana reto akanahy maty ahy oy azalaina ahy Tena torana tanteraka izy marina vokatry ny tahotra. Tranga hafahafa ty. Manahoana ianao zay ngataleha? Ahoana ny fahatsapahanao ny tenanao zao? fa za moa maninona e tsy misy azoko ange inona ny tokony ataoko amin'ity fandriana vity to hôpitaly ty sa diso efa ho tsara ianao zany matoa mahatsapa an'izany a. Ety amin'ny hôpitaly tokoa misy anao amin'izao fotoana izao. Efa ho tsara koa no firesako ka angamba mety avoaka ny eto ianao rehefa vita ny vizity farany ataon'ny dokotera. mba azonao azavaina amiko ve aloha hoe ahoana no natonga teto e? Tsy eto angamba anao nazavaka anao an'izany e. Sady reto efa toko reto koa ny dokotera fa mangina aloha ianao dia enoa izay lazainy. Za aloha iantso olona vetivety kely eo ivelany eo. Allô? Mety voakan'io ihany raha ny vinavina aloha eny e, avy dia miverinena izy mazava ho azy. Efa milaminika. Taratasy omen'ny dokotera sisa ny andrasana raha voakana izy dia zay ihany. Eny ary zay zany. Ahoana izy io dokotera? Tsy efa salama ihany e? Tsara kosa zany ay mahazo avoaka izy zany. Eny ary sady mbola misy ankety miandry azy koa tsinonako. Sola amin'ny fotoana be aty fotsiny izy. Misaona indrindra dokotera, mandram-peo ary nareo e. Zay hono zany Gataleha. Efa afaka mivoaka ianao androany fa tsy mbola mahazo mody aloha satria misy mbola ilaina ianao. Tsy azoko. Very tadidy tokoa ve ianao Andriamatotaleha? Sa hoe mody fanina fotsiny eto masina eto? Aleo iantso ny lehibe anay fa andeva fiaraka antsika eto izy e. Any amin'ny birao tsika miresaka tsara. Miomany ianao Ndray ty ny andro inona ndray reny izy io toy efa mangofotra sy matahotra sahady aza tena mangatsika be koa zany ka Manahoana ianao Monsieur Taleha? Salama tsafa. Oay rery lanitro fa inona foana hoana lenao aty efa mipetraka eny an'izay misy anao any fe ianao e. Inona? Aza manao sangy ratsy moa e. Mipetraka tsara hoe ianao.
alay moa raha tsy tianao hoe zanaka anao mila apetraka ao amin'ny toerana tokony isy mazava. Ka fomba ahoana nefa za aza vao hidiatoka tsy afaka niaka anao. So tao matahotra mapetiny fa olona mafy fotsiny misy izany fihetseham-po izany ake ianao fa izay e. Ka re mariny aza tao an'izao a Hortensia tsy afaka anao aneny nanery-anao zavatra toy ireny. Kay fitiavana avy dia ny haiko no nitaperinao ko satria tsy mety hitsotra amin'ny marina ao dia alaiko anaraka akora izany. Fa avelonao zany miresaka amiko. Mazava ho azy taleo. Raha matahotra fa avia tsy nory moramora ny tananao fa maika andesika e. Avia sady izy. Tsy hoany ahy e. Tsy anaraka anao a. Olona efa maty anao. Sady voaporofo satria reto tanako reto mihitsy aneny namona anao e. Efa maty anao Hortensia. Efa maty. Izay marina nefa dia naferinao. Inspecteur Lasa, fa inona koa ny dikan'izao e? Ary lasa iza le avelon'ny Hortensia teo? Sa ianao ve no manany any ahy e? Tsisy an'izany aho e. Ary tsy nanany any anao koa fa ianao nefa enjehan'ny eritreritra loatra ka namorona fahitana. Henoko tsara daholo ny deliranao rehetra teo ka voaporofo ary tsy ho azonao lavina intsony no famonoanao an'i mademoiselle Hortensia. Delira fotsiny aho zany teo. So dia mbola marary ary e. Za mody adala eo ianao monsieur Tafita. Mila miresaka tsika rapitso maraina. Soa ary aho fa tsy mody fa nijanonao mpiambina tato satria efa nahamahamahana ihany zaho a. Mifona asefa. Mifony. Izay fa rapitso ny fanazava e. Dia izao tohizo tsara ny deliranao raha mbola tsy tapitra fa ohatra ny tapaka mantsy izy teo. Izay fa lasa. Efa niaiky ny heloko izay vitanao ianao ka tsory aminay eto ary ny fomba namonoanao an'io raha matoky ny Hortensia izay tsy manatsiny io. Eny inspecteur. Rehefa tsy nanaiky ny fitiavako azy izy ary tsampako fa hiaja-piasako ihany ny rona ny fitiavany satria izay raha teo nefa nitsorony tamiko dia nitsiry tao tanatiko ity hevitra ity. Allô, mba mandalova kely aty amin'ny bureau ianao azafady izao ankehitriny izao e. Monsieur Tallé? Tsy ho fotsiny avy hatrany fa tsy midy io e. Misy nitavany Tallé amaika be anka? Raha tsy misy tadiavako anao kosa ve hiantso ahy e. Ary io ova ty anatiny varavarany fa resaka tsy tiako isy andre zao resaka izao a. Eny ary mipetra? Ie, ka miaino anao a Tallé? Ok. Antany anao farany aho hoe tena tsy misy fitiavana mihitsy ve eo aminao na dia kely ary. Indro averika aminao fa tena ataoko ange ho azy asambatra andry e. Raha manankeraka amiko ndry a. Aza mandafy adana an'izany fa io ange ny tena dia diavina sy iriny eto an-tany e. Izay fotsiny izany ny antsoiny Tallé a. Tsy fotsiny kosa izany fa tena izy e. Ka ahoana? Raha izany dia aleo aho no ny asako fa tsy te hamaly an'izany kosa Tallé a. Dray. Tsy isy miala fa valeo fotsiny ahy e. Tsy hitanao nga ty antsy anaty tiroary ty. Mbola velaka ao izy aloha fa raha manaiky niaraka amiko ndry a dia mijanonao io. Raha tsy kosa dia azonao an-tsaina angamba ny toy any a. Dia sahanao ve?
eny e omeko safidy malalaka ianao eny ary fa manaika e kanefa aloha tsy misy mpalaly zany a bon merci aki mazoli ka mba ho pirofo ary fa tena tia andry dia aleotsika hiaraka ihano kasambarana so dia noho ny tahotra fotsiny mantsy maninona tsara aza manatona akory ianao fa mialala avitra so dia tsoko fonjeo eo tandremo fa tianeo aka efa voninato e vo metsika hafahafa dia maty tsy migika mifona moatale tena mifona re avelao ahy eo e ary moramora ho ara mbola teo velona zay ary aleo apetraka amin'izay ty antsy ty raha ty ny atahorandry e itety ny abakabaka sika roany tena tsy mba matahotra an'izany tody zany akory raha ianao ty dia tovavy tokony hanana ny hoaviny ve no niviravirainao tao amin'ny braonao tao e sa ianao io olona tsy mba mivavaka tsy taho an-tsaiko tsony zany satria tia loatra ty sa nanapatra ny vola sy arena ary voninahitra ao e eny e zay nambaranao zay tokoa angamba marina dia ahoana ny mbola ny vonoanao izy nefa efa nilefitra no nitahotra ho faty ka saika nohatra izy no natosiko ary nidona mafy tamin'ny rindrina dia torana no ararotika an'izay ary notsatoako ny antsy dia zay maty tsy ngika tsy misalasala na dia kely akory azy ianao milaza an'izany fa foninina loatra ny ao anatinao io kanefa mbatale ihany ange ianao e mianatrano nataoka e sampako izany aleo ahaka ny fatiny sy anatitra azy eny amin'ny havany fa matahotra sy mitebiteby loatra fa aiza izy no naferinao ao atokotanin'ny toeram-piasana inspektera raha araka nyfandinianao ny resako amin'ny polisy teo mety hoe tahotra tokoa ve ny nanirangata le alaza ny marina tsy nanontaniany asa nisy zavatra nahazo azy tao tsy mino ary aza hoe areti-tsaina na tahotra ireny nahazo amin'ny monsieur tafity ireny tena nahita zavatra izy avelo moa zany monsieur tamin'ny raha nyfahazahoako azy dia ny avelo ny tompoko vavy hortensia zany vo teny amin'ny hôpitalina izy dia fafahafa be na tamin'izy mbola azo tany an-trano aza dia efa tsy karitry ny polisy fa hafahafa to tsy tompony tena n'izany izy ka zay nge ho ahy zako nge tena mahita an'izany fa zareo polisy to tsy mino an'izany satria tsy mahatsikaritra ninonina izy ireo fa to olona midelira sy mirediredy no hitany ka normal izany satria le namono azy ny sehoniko na sika aza nge tsy nahita fa mba tombana ihany ny mandeha efa saika ratsy ny saiko hoe sanatria ve dia anisany ahahiny polisy koa tamin'izy nanontany hoe malala ny hortensia avy ianao mba fanontaniana ihany angeniny azy fa tsy voatery hoe ayahy asako tamiko mifanontaniana dia kenda teo ampamaliana azy miandry izay sazisazy azy izy sisa fa ny antsika ny ady mitohy foana ny azy ny simba satria tsy nahay namindra tsara fa nandeha tany amin'ny lalana tsy izy no ninona no ny fitiavana sy ny fihetsia-potsy voafe mazava ankehitriny fa olona tia voninahitra sy tsy misy fomitepony tao ambadiky le fanjavonana fahafiny dia tsy izy akory zany fa andre matotale ihany fa ty fatiny hortensia dia naleviny tao atokotanin'ny orinasanareo koa ny tena lozako kaina naparany sy nanaovana ny filandratsy ny fonfinoany zany dia saika nafeniny fotsiny fa tsy mivoaka efa ora farany voasany tsotra amin'ny marina satria natahotra loatra izy
fekitery laza koa tsy nitambitamby fa nasaina ny fongarina tao ny faty dia nasaina nanatitra n'izany tany amin'ny fianakaviany. Mba haenjany iny ka oviana tokoa moa izany ny fitsarana azy e. Toe efa tamin'ny mora miandro ny fitsarana azy izy mantsy. Amin'ny herinandro miditra io ka asa hoe iza indray no mpitantana vaovao ny orina sesako io. Ny ankatahana dia hoe mba tsy olona no tahaka amin'ny monsieur tafita ntsony fa ho tena olom-banina hitsinjo ny mpiasa. Ko maninona mora elahy e. MBS radio nanolotra ho anao. Fanjavonana fahafa. Tantara mitoy nosoratany Ranjahery Mayamo na Herina Rindra Erika. Novelomin'ny Christophe Rabearimanana, Tapapiroana, Nzakarandria. Miaraka tamin'ny tolotry ny avo Saoly. Nandry feu sy nandrindra ny lafin'ny teknika Nzakarandria. Tompona andraikitra sy mpanatotosa, Tapapiroana.